filaminana sy hoe resaka olon-drasy fotsiny fa eo ihany koa ny fitandromana ny ainy vahoaka sy ny fananana raha sanatria misy reny tondradrano sy cyclone mipaka taty amintsika reny a misy ny resaka kidnapping ary vao aingana kely zay no kabary tao amin'ny tombo Ratsimandrava nilaza fa ampina ny brigade anti kidnapping ary omeny ministère ny Folanda moto zany a zay zany a no fanampiany ministère fiarovam-pirenena ny secrétaire am-panjakana ny adi de gendarmerie zay marina fa miakina amin'ny ministère fiarovam-pirenena ka raha sitsiny raha tolotra azy reo zany moto zany a ahafahan'izy ireo a manatsara ny ady amin'ny kidnapping. Manarak'izany koa dia tsy ho diso anjara ihany koa ny ministère ny filaminana anatiny dia mbola misy moto ihany koa atolotra ny andriamatoa ministre ny filaminana anatiny a mba hanampy azy ireo amin'ny fitandronan'ny filaminana sy ny fivezivezena eto amin'ny faritry Antananarivo renivohitra. Ary ny farany de farany dia misy vedette anankiroa zany izy ireny a miaraka amin'ny moteur de 60 chevaux sy zodiac anankiray a atolotra ny lehibe d'état-major général ny tafika malagasy a ahafahan'izy ireo koa manampy ireo vahoaka zay sahirana noho ny fiakaran'ny rano noho ny tondradrano ary raha sanatria mbola misy ny cyclone mipaka aty amin'ny nosy de mba manana koentina ny état-major général ny tafika malagasy zanatra rehetra zany de tafiditra amin'ny fiarovana ny ain'olona sy ny fananany ka dia izay fanomezan-tanana izay firarahina zay a amin'ireo membre ny gouvernement sy amin'ireo tompony andraikitra ambony no tokony hipaka any amin'ny toerana rehetra Madagasikara ahafahantsika mitandro ny ara-dalàna ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ary ahafahantsika indrindrandrindra miaro ny ain'olona sy ny fananana mba sisin'le cloisonnement reto police de rehefa manao ny police de tsy anao zany gendarme raha manao ny gendarme de tsy anao miaramila iarahantsika zay toe-tsaina ataoko hoe lomorona zay zany de tena hoe lomorona fa manomboka zao tsika ary efa ampiresaka an'izany zay a dia tena miasa anatin'ny fanahina mijery ny tombotsoa ambonin'ny firenena ary mijery ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka malagasy a mba hiaina anatin'ny fandriam-pahalemana sy anatin'ny filaminana trany a ny eto amin'nositsika ary zany koa dia afatry ny filoha republika filoha faratapy ny Folanda afatry n'andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta to dia afaka sitraka atsika tompo lahy sy tompo vavy a ny eno hatramin'ny farany.